Tatsika zao zany nahifasika tokotany iny azo haniny ho an'le dina fa tsy mahasoa karan'izay izy. Dia anjaranao zany mamantatra tsara mijery hoe aiza ny lalana tokony mampiboaka fiainana. Io revana mahatongana magnanatra foana eto ho an'le mbola tsy manambady melo midiry anatin'ny vatena io fantaro malao io olo miaraka aminao io mba hainao tsara ve izy. Satria misy zao olo tafanambady viavy marary, tafanambady lehilahy marary satria tsy mifangafantatra fa taty ivelany. Satria tenisy adidasy tsara fantaro olo marary makiazy mba izy io tsy aizy viavy marary ohatrandro magnorana fo mba fantarana anazy. Andro ke dia fantara olo magnatao makiazy izy ty hoe ko dia manjolo magnatao makiazy no miandro ke tsy vidodikorana hitanao ty fo misy raha miofaka magnan'izay. Ka melony idirana anatin'ny tokantrano mila nao fantaranao tsara io olo miaraka aminao. Zany agnisan'ny fiainana mpandresy daholo zany. Nazavaiko antsika iny tamin'ny voalohany. Misy zao olo na lehilahy izy na vehivavy extraverti, zany hoe ny endrikendriky anao ivelany manetretra anazy. Misy bomo zany pôzipôzy miavy ina manetretra anazy, misy viavy pôzipôzy lehilahy io manetretra anazy. Mankaran'izay dia fantaro zany mbo amintany hoe raha mosenao anao mo tena mbo tianao nahy ka ino daholo. Zany moa karan'izany tsy volagny satria tsika zay moa mamamasin-tegna zany mahavoatsika na mba olo mamamasin-tegna zany mamory mpivadiny fo kofa milera. Donc tsy fahotarany mbo mamantatra hoe karakory moa io olo miaraka aminaty ino. Ny tsy fisiny regny zavatra regny mahatonga ny tokantrano olo maro tsy mandresy fa resy lasa tafiditry problème. Efa natoroko atsika raha azonao olo ny lehilahy io zany tena problème na lehilahy raha zahany masony satria fa nananarana mihitsy ny lehilahy hoe be maso. Ny lehilahy nafa mampiaraka amin'ny madaminazy moakarany ka misy raha nandavaky eo misy tafitopokely any fonisy dia mba hery malaky masony. Zany ny lehilahy. Ka raha anao zany vehivavy miaraka amina lehilahy extraverti dia efa mila miomagna anao amina pôzipôzy sy manamovoatra forme. Raha tsy zany mitofoko anao izy dia andehatany hafa izy miainatra. Satria misy moko zao karazana vehivavy ohatra hoe rehefa manomboka miteraka izy dia tsy karakareny tsony eky nono anazy io fa raha vadreriny eky fo. Le hitako tabazary be zay andeha hividy raha tabazary be zao adio ny madamo ny kajinonony dia ino ranao ina tanana fe ahy io tsy moramora manao zany. Be da be zany lasa tsy makarakara vatana tsony satria mivavaka. Lasa négligé atsika matetiky andregny zavatra raha regny amparisona le telo ty dia rehefa amparisona loha ety zany misy parasina raha telo. Be da be zany tsatsana kakaran'izany amina fiainana maro tratrana rahakaran'izany dia lasa olana misy anatina vie de couple ny tsy fafankafantarana. Or nefany tainy Jesosy narambady tonga soa eto ziona miarahaba ataona taolona sy tatiry ozia zao dia ray aman-dreny isan'ny vanim-polopolo mitezany ara-panahy ara-kevitra tonga soa narambady tainy Jesosy. Amen. Sady vavolombelon'ny mariage koa raha tsy diso zareo reo zany nampanambadiany vavolombelona ia tainy Jesosy nareo tonga soa. Ka eto zany tondratsika lesona tsara dia tsara zany ny ahafantarana an'izay. Misy moko amintsika le mavita mivavaka be fa andramo akao tsisy raha mandeha amizay loniny mifadihany andraikitra am-piangonana vitany fa andraikitra andramo tsy efana. Tsisy varany zany raha ohatra anao zany ataontsika ohatra hoe tegna mavita adidy jiaby am-piangonana ato nefa adidy anaty mitokantrano tsy izy tsy mpandresy anaranao amizay fotoana tsy mpandresy. Zay le resafina amezona le ohatra dia hoe raha nijanona tamin'le telo ohatra ny fivantare ihany
Jesosy satria namirapiratra teo nivoaka teo ilay tsy tokony nivoaka jiaby Mosesy Elia ary tafiteny mihitsy Petera andao tsika namboatra trano aketo fa nilaviny Jesosy zany fa hoy zay aleo manko amin'ny tendrombohitra Golgota satria ao no misy fiantraikany amin'izao tontolo zao. Ka nisendranao zany le olona mavita magnano raha mahafinaritra fa tsy mavita magnano zavatra mahasoa milaza aminao zany fa manipoka raha volanin'ny Baiboly satria ozy hoe ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa. Ny zavatra rehetra ozy azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso. Dia mba dinio kely amin'ny andavanandrom-piainana hoe ity zavatra ataoko ity ve mizotra ho any amin'ilay mahasoa sy mampandroso sa mahafinaritra fotsiny. Izay le izy ka raha anao zany manana vady na lehilahy na vehivavy ianao miainana eto extraverti le vadinao dia efa miomana anao amina pôzipôzy madinidiniky sy fanamboamboarana vady satria io no manetetra ananjy. Fa misy ndraiky le introverti mitoetra anatiny ndraiky ny tena m'intéressé anazy ianao no maneho karaktera sy fahaiza-manao tsara. Dia misy nefa karazana vehivavy na lehilahy plutôt corps no m'intéressé anazy, corps vata. Anao nefa na natao soutien tsy ataonao i raha iny efa misy problème moindazadiny. Or nefa misy le olo vadibadinao corps plutôt corps no m'intéressé anazy. Dia mijaranao magnano devoir anao magnerineriny zay nazo ahery le tsy azo ahery no fa lasa hita atao kory azontsika be zany e. Dia misy ndraika ny karazana olona any amin'ny resaka intelligence ndraiky no m'intéressé anazy. Iny nazavaiko tamin'izay hoe sapiophile, amour de l'intelligence. Izy zany olo mahay raha ndraiky ny tiany anao mba mahay raha mitandregny anao zany izy tonga dia Zelensky Ukrainienne tonga dia matakataka raha marobe anao ohatran'izao nitongotra sy ny tinady ity resaka ty ohatran'izao resaka io niveau international io olona intelligent iny ndraiky m'intéressé anazy. Dia fantarotsy kelikely agnatin'ny olo miaraka moniny aminao ny olona zay anao fa tianao io ny olo lazainao fa vadinao atsoatsy inona amin'ireo no tena izy aminazy. Misy ndraika karazan'olo plutôt social. Nefantaranao fa social izy tia mitarimy piso tia mitarimy hatramina valavo iny tia mitarimy farapolitisy Madagasikara tia mitarimy akoho anontany azy zany mifelifely olo fa makely faly izy raha vo mahita olo raha vo maromaro olo andakorony raha vo varibony raiky reo izy marovoky raha vo misimisy olo magnatokatona dia amiamiany raha ohatrany hoe tiany zany le mifandray. Dia misy olo zany miaraka aminao karakaran'izay izy. Fa misy ndraiky le anankiray le resaka teo ara-panany be vamoka fo ndraiky raha mahafinaritra azy. Ka raha anao zany magnano tsinitsiny raha madinidiniky mitantaraiko reo mety hanana problème anao mivadinao. Lazainao fa misy devoly tsy devoly izy fa naturel aminanjy. Sasany tsy ahoan-tsy ahoana ndraiky amoroko koa izy. Mety pareno avy ndraiky anao tsy tonga zasy madiniky marobe anao iny. Efa zany izy anjaranao misadapta tsy moramora aminanjy. Mijaranao malaka ananjy moramora dia ho hitanao fa ho azonao amin'izay folo. Fa mahatonga anazy mirevolte tsy mody madity mierimina antoaka na ino io misy raha tsy mahafinarinaritry karafony akao. Iteny moramora olona kaiky anao fa tiana fiainana mandresy hoe raha volanin'ny pasitera izy. Tsy ampy zany nefa tsy hoe tsy ampy moa zany matety mangatsika raha vao misy problème ndesina ambavaka nefa le tegna fototry problème iny tsy rarahinao ivavaka natao fo mametrantany anao nitopasigarany nisorana diloilo ny fadianana anao na fitatendrombotra nananao mbavaka anao natao délivrance anao io sy hoe parce que tsy aiko ino koa le mbola atao i raha volamiko ty ndraiky atao ndany mbo fantaro raha tiany mba jereo ino raha dia rehefa raha hitanao fa tsy tiany azanono zay fa tsy ningena ia hoe idole tsy tiany igny ado satria anao nge na tianao na tsy tianao tsy possible anao hisaraka amin'io hoe
Ar fi saranga zany efa tantara hafa koa. Mbola zara enta. Mbola andeha président Fokotany. Ary rasaina misy zaza madiniky tomany zaza digninao miregny tagnany zaza regny araka papa. Ngaraki mama. Ke raha mbola azo lifilifeny andavanandro foana, jereo tsara hoe ino le raha tiany, ino le raha tsy tiany. Na antsika lehilahy, na anareo viavy manana andraikitsy agnatin'izay. Mba zahano hely magnanio avao fa tsy hoe tompo mampahafantaro azy. Anao mihitsy lana mamatatra, jereo. Tana jereo. Rereo antsika io mamita tena. Mba mitaneny ramosenao anao na mitaneny madama anao, ino raha farany tianao. Dia nisy famboarana zay mivolamina manao, na farana tia pikitiny amitadiny. Zanao valamena amitadiny pikitiny. Ramose, kay tsy any le raha. Fa metsaka velatsy fotsiny ianao. Dia lasa mahazo raha tsy ilainao. Ary matetika hitany izy agnatina période fiancé. Akeo période matetika mametsaka velatsy olo. Amana sognamo dia c'est mon plat préféré. Nefa izy sy masognamo mararky. Zaho amizay toka am'rafozany kofriny no avy. Zaho manana sognamo mamy velatsy zay raha tiany. Namana margozy maman, j'aime bien les marcos. Zaho amizay kofa regny anao hiatika Tananarivo, ividiany margozy bazary mihitsy andrahono. Dia kivy amizay anao somby. Fôkatsatra pasquana margozy. Iverindra igny raha tianao. Ka le zany tegna mba mivola hoe raha tiako e, karan'izao. Raha tiako e, karan'izao. Tain'Andriamanitra anao. Agnatin'izay raha hitantsika tsara angamba tamin'ny farany teo tsika nianatra ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama raha vakinao ny deparany ao amin'ny Genesis toko faharoa folo. Andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Dia ozy Andriamanitra mahatsy anazy mialao izy ianao avy agnatin'ny trano babanao sy mamanao. Fa ampalehibe anao aho sady talinao. Palehibe ny anaranao aho. Mialao izy. Izy io zany rehefa hoe eny tsara misy zavatra heverintsika io tegna milamina. Tegna mety. Nefa tsy io le tegna atonganao misy fiantraikany. Atsika zany. Dia mba mamantara zany isan'andro ny andavanandro Jesosy eo. I raha noktomo no izy tsara be izy tosa tokony ataovako zanany hafa. To dia tokony anangana hafa za. To dia hanano activité hafa za. Manjatreto tamin'ny alina naveriko teto le tena hoe ny olo araiko zany normalement tokony hanana source na bénédiction beaucoup olo farafahiny. Tokony mba misy activité zany ataonao. Ireto misy raha maromaro mampiditry vola aminao. Matonga anao andoso. Matonga anao mahita fahasoama. Zany moa mety mbalomaro loatra fô za milazako fa miexiste eto ambony tany olo araiky manana orinasa 70. Zavatra misy zany. 70 orinasa anazy. Ny tegna olana moa hoe rehefa resana zavatra karan'izany antsika satria tsika tsy amin'izany loatra. Dia ozinao hoe zany mba possible. Ny zavatra misy ny mpanan-karena na regny olo hitanao hoe manana maizy azy regny misy zavatra zay tsy maintsy atao ny isan'andro. Isan'andro. Misy zavatra tsy maintsy atao ny isan'andro. Mampalahelo nefa iny zavatra tsy maintsy ataon'olo mahomby igny indray mandeha isan-taona mba ataon'olo mahantsy na ny olo manana sokajy agnaty fahasahiranana. Ny fanaon'olo mandresy isan'andro indray mandeha isan-taona mba ataontsika. Ka aza dia negligena loatra sao dia verinao hoe zany paster olo sahirana na olo magnatao tsy misafidy sokajin'olo ny fahombiazana. Tsy manavakavaka. Fa zay olo vo miroso agnatin'izy ao tsy maintsy mahita vokatra. Zay olo vo miady. Anao moa rehefa tahiditra agnaty fiainana mpandresy any tsy maintsy misy raha hiaretana. Ny olo mandresy amina box possible ny vonto vadia. Ny olo mandresy amina box possible fentarany vavany. Zay ny mampandresy azy. Ka tsy midika hoe rehefa mpandresy anao tsisy raha mbola bibiky makasika fiainanao. Mety misy ihany eo. Na ny Paul ara nolazainy fa fanaka voafidy. Fa ozy Jesosy mantsy anazy aseo azy ny amaron'ny zavatra zay tsy maintsy hiaretana. Misy souffrance foana rehefa iainana rehefa tahita fiainana vaovao.
jerevy ny zaza voateraka raha hita fiainana vaovao eto ambony tany tsy maintsy mitomany satria manomboka mampiasa avokavokan'anjy izy hatramin'izay izy tadimpotsy no hidirana oxygène hidirana sakafo hidirana raha marobe fa rehefa hiditra amina fiainana vaovao eto ambony tany izy tsy maintsy mitomany satria mikofokofoko izy hitady hoe ahoana ny fomba iaina normal donc raha vao eto ambony tany no resanao tsy maintsy misy souffrance dia zay zavatr'izay vitany Abrahama ny affronter zany teo i Abrahama ny ran'Andriamanitra niala tamin'ny resireniny ary nitanjona tamin'io dia mba ho firenena lehibe avy aminao izy Andriamanitra mitahina ny firenena rehetra ka ny zavatra hita tamin'ny Abrahama ravana i Abrahama dia anisan'olo voazahan-toetra tao agnatin'ny tsy misy voazahan-toetra tao agnatin'ny tsy misy ainy Abrahama zany miaina agnatina tsisy zany ka raha anao te anana an'izany atao hoe fiainan'olo mpandresy zany io ny expérience matetiky hitondrany tompony ary Abrahama moa voalazan'ny Baiboly fa ray mino izy koa anao zany mino dia i babanao ny zavatra hita amina baba ndraikindraiky hitahita foka amina zanaka ka mataranaky Abrahama atsika mila mba mianatra raha digniny Abrahama atsika hoe karakory moa zany atao hoe voazahan-toetra agnatin'ny tsy misy zany raha mamaky Baiboly fianaranao dia asehony mazava tsara fa 10 taona après nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe mivoaka le Genesis 1-2 après niny zay izy vao nahazo zanaka tsy mora navana nane fiainan'ny Abrahama ao Genesis 12-10 donc mo jerevantsika Genesis 12-10 hoan'izay mba manana Baiboly sokafo vetivety mba hiaraka hijery zay mitsotra masina metsika Genesis 12:1 izy hoe ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama dia nidina nankany Ezipta hivahiny any fa mafy le mosary teo amin'ny tany nisy mosary teo amin'ny tany vao eo anao nahazo profesia hoe atao firenena lehibe mialamo tranony rainao le raha nazatranao le confortnao le fiainana tegna hoe mitahinanao nandraisanao vola isam-bola teko nanino anao nasainy niana tamiziny anao atao firenena lehibe or nefa eto amin'ny Genesis 12:10 mosary ndraiky no hita lasa tany amin'ny tany feny mosary fa i Abrahama kosa natokan'Andriamanitra foana ary nijoro tamin'ny tegn'Andriamanitra tsaro fa niady mafy lalovanao tsy natao afaty anao jereo fa velona foana i Abrahama na tonga tany amin'ny mosary za milazanao fa velona foana anao na dia somary satsaigratsaigely anao ndraikindraiky zavatra hita zany ravana expérience hitako zany tamin'ny atsika nanalina ny fiangonana be hoe mafy lalovanao tamin'olona io fa taony ambady fa mijery kely hoe akory ka ataony tonga banque amin'ny mamantso anao vola mandeha amina 100 millions d'ariary 60 millions d'ariary tsy ino ariary mahavintivinty saranatsika 250 millions amin'ny 11 millions aterinareo aty amin'izany fa ilay tomany mihitsy hoe ahoana vitany any après 3 jours misy le ratsy raha hoe raha mandeha naovanao businessinao anao ka hoe azahoanao vola miditra aminao fa tramobe n'Andriamanitra hoe tsy haiko ranonanazy koa hoe fomba teteko izy vao azo vava fa no le fitiavan-tegna n'Andriamanitra dia mifikitra teo an-tegna mafy zany le tompo anao tsy mora zany akory mbola tsy continue raha par rapport amizao tsy niaretany Abrahama 25 ans i Abrahama tompo dia voazahan-toetra tao agnatin'ny tsy misy indraindray moa koa e mahatonga atsika io mandalo zavatra mafy io zay hitanao hoe goavana io goavana koa ny destiné homan'Andriamanitra ary jerevy n'olo jiaby nampiasain'Andriamanitra ka anaty Baiboly tao presque mpiandoro tao zany hoe olo mazaka toetrana biby zany tampotampoka hoe mivadika anao biby zany possible manekitra anao azao kotoko za koa mitezalika reny izy safosafonao iny da tolokekitra aminany zany iny façon de parler fa mozy iny marary azonao izy mila zatra toetrana biby dia jerevy amizay nge fa mosesiny mpiandoro le nagnatary amizay moa zany kisray io zavatra mafy lalovanao io tsy natao afaty anao zany tsy natao hananana baraka anao io
formation io mametranga grado loro. Alleluia. Aprendiu tanteraka aminao le isaina avy amin'ny vérité. Izy hoe apetraka eo an-tsorony ny fanalaidiny tranony Davida. Ary amin'ny fotoana izy izy amono tsy misy maririny ary raha handririny izy tsy misy mavovo. Tainy tompony antsika Amen. voazatoetraka anatin'ny tsy fihina izy. Ndraindray ny olo na dia efa ndesin'Andriamanitra amin'ilay tapaka ry mbola mahaditiko. Tsy mety mahatonga saina mahioha. Ndraindray koa izy io amona volany tompo anao e. Ary iny le matetika resako hoe aza mamangataka tianan-karena tampoka zany. Aza mamangataka tianam-bola zany. Fa zavatra gatamo aloha toe-po mahazaka arena. Toe-po mahazaka vola. Fa tsy moramora rehefa ny fey fampiasana. Anisy zavatra sapo fezy. Ny tsy fisina mbola dinin'olo mihinana vary miaraka amin'ny ranokira ranam-pampa. Mora fezy. Fa mora vao tonga amina fampiasana difficile. Satria mety hisy avonao miboka ho azy. Mety misy firariana hipoitra ho azy. Ary io marobe rantsovo izy. Rehefa anao tonga amina fampiasana magnantso namana. Agnatina namana nefa misy namana ratsy. Misy mpanolotsaina tsy manjara. Impossible koa anao rehefa tonga amin'ny fampiasana. Ny fampiasana koa miantso sexe. Tonga aminao kedolo na lalahy be na viaro be. Voly aminao ina ba anao zona zany fa tibako to pasteur ataovy manao mahomby akio. Itangorongany regny anao. Zary dia milaza aminao. Anao tsara naregny lazanao masosy. Papasosy. Na mba fa antoko zingeny ry hafa. Satria misy fandehany. Itenenina anao zany angatao aloha ny toe-po mahazaka. Misy anena avana olo karaha hitanao endry izy mbola tsisy raha foana izy endry. Izy mbola sahira. Azy mbola mijoro vavolombelo mbola. Misaotra ny tomba pasteur tsy manao fahasamby ndraiky raha misiako va izy tsisy vola izy. Saman'olo mbola hidirana foana. Mbo mangatamina mbo tsy nivoaka samy tsy mamo na mba mbola mitoka gasy tsisy mamonino zay le toe-po zay ka zay le ianarana foana hoe mba mianara miaigna agnatina tsy misy. Ny zavatra hita koa tamin'ny Abrahama nefa ny Abrahama io tena olo mahay mandefitra tia mandefitra. Tia mandefitra izy fiaina mpandresy zany mandefitra. Fa tsy mampiakatra ny tribunal. Tsy mampiasa vola. Fa ny fiain'olo mandresy dia mandefitra. Bakeo ny Genesis 3:10. Izay manana Baiboly Genèse 13. Andininy fafito ka hatramin'ny 1:10. Genesis 3:10. Andininy fafito ka hatramin'ny 1:10. Matetika ity rehefa tsy vitantsika kristiana. Dia gala mitovy amin'olo tsy mandeha n'eglizy fotsiny. Mitovy amin'olo tsy mivavaka foana tsika. Ary zay natonga ny Baiboly mivola hoe mahantra indrindra ozy atsika. Raha izao fiainana zao no agnatenatsika ny Kristy. Ny olo miaigna amin'izao fiainana zao tsy mandifitra. Na mba mbola 10,000 mambola nefa tsy folo. Ny olo mikatsika amin'izao fiainana zao tsy mandifitra aminao zany. Indrindra raha vao fantany hoe tsy rariny le izy. Or nefa Andriamanitra mampiresaka antsika handefitra na dia tsy rariny ihany. Genesis 3:10. Ny anaran'i Jesosy. Dia niady ny mpiandrombon'i Abrahama sy ny mpiandrombon'i Lota. Ary ny Kananita sy ny Perizita ny tokotany tao Kanana faizay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika roanahy. Zany. Na ny mpiandrombontsika sy ny mpiandrombonao. Fa piralahy atsika. Motsy olonaovany tany rehetra. Masina ianao. Aoka hisaraka amiko ianao. Raha ianavaritra ianao dia anatsimo zao. Fa raha ianatsimo ianao anavaritra kosa zao. Ary Lota nanopy ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara fa azony rano avokoa izy rehetra taloha nandalovan'i Jehova talohany nandravan'i Jehova ansany ny sany talohany zafady azony rano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehova ny Sodoma sy Gomora izany tahaka ny sany Jehova sy tahaka ny tany Ezipta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roa. Amen.
Jereo toetrany Abrahama nandefitra izy ireo. Ny tegna marina i Abrahama io tokony sefoka satria izy no nitenenany tompoko. Indao ivo rehefa tonga tany ndraika nameny Lota ndraiky no safidy. Or nefa izy ny tokony asopavo alohany. Hitantsika tsara angamba fa ho an'ny olo tsy haiko anareo fa zay dia zay ny tanana maromaro andrano. Raha vo anao zany mizara akondro na mizara mofo, anao no nanapaka an'iny, anao tsy mahazo mifidy. Anao zany zay le tsy alain'olo aty vo alaina. Normalement zay ny règle des jeux. Fa teto au contraire. I Lota ndraiky no nisafidy. Dikan'izany nandefitra zany i Abrahama. Ny tompo atsika tsaritsy. Ny mahatonga ny olona anankiray tsy mahay mandefitra satria tsy tegna mino an'Andriamanitra izy. Mahatonga vola agnaty pôsinao iny Andriamanitra le mametrika an'izy io. Mahatonga anao lasa lehibe nomen'Andriamanitra anao le fanahy mampalehibe. Avy aminazy daholo raha jiaby io. Fa raha vao anao manomboka tsy matoky anazy tso dia tsy vitanao tso ny andefitra. Hoe za tsy andefitra so dia tsy mahazo garantie. Za tsy andefitra so dia tsisy tso ny ohatran'izao. Za tsy andefitra so dia tsy milamina ake za maray. Za tsy andefitra tsy matoky an'Andriamanitra dia satontsika ny mandefitra. Fa i Abrahama raha raha jerevanao ninono fanaizanaiza dia mitahy azy foana Andriamanitra. Anao io na malefa ambany volobe anao mitahy anao foana Andriamanitra. Rehefa voafaritra ho anao ny fahalebiazana. Napetraka Andriamanitra fo mbola tsy azo ohatran'izao fa ianao dia atokony ho lehilahy ohatran'izao dia vakoka an'izao. Zany ravana fiainana mandresy zany mandefitra. Ozonao hoe tsy retretiko zay ny paster rakoranao. Satria karaha le diniondrika izy zany tsy nakatra. Mais non, ozy ny Baiboly izay manetry tena tombo anehitatsika zany. Alléluia. Io rehefa manotoetra takina raha te oloran'ny mpitahinanao mandefitra. Tsy ataon'Andriamanitra ray aman-dreny zany ray aman-dreny raha tsy mandefitra. Hitanao manodidina zaza. Entina midiriger zaza madity samby am'lohany. Namakibo raiky. Sasany te raha-mamimamy, sasany te raha-masimasika. Sasany te hizaha télé, sasany te hamaky boky. Sasany anjaranao Jérémie dia sasany ampadefera. Toetra anankiray takina. Tay tombo ianao. Amen. Tepika anankiray manaraka i Abrahama dia nanana toetra tia mamonjy ny hafa. Alleluia. Mamonjy ny hafa. Za zao mba tia metaka Kristo mba izôvo olo mba fahavonivonjeny. Mba mamonjy olo venao. Fa misy ry reo manaraka le volamiko tamin'ny alina iny tsy ho an'ikotro. Zay ray tafandrana anazy negatif do. Namba vitan'izao. Namba azony atao zao. Fa i Abrahama tsy zany. Vakio ny Genesis toko 5:10. Andininy 5:10. Genèse 14:16. Rehefa nandeha ny fotoana nisy fahavalona nafiky tanàna. Genesis 14:16. Koa zay tao mianarana Jesosy ary nampody ny fananana rehetra izy. Ary Lota ralany sy ny fananany dia nampodiny koa mba ny vehivavy sy ny vahoaka. Jereo fa teto ny ravana Filistiny, ravana fahavalo tanàna katrababo lasaka tany koa ry Lota. I Lota le tiatena iny. Ia fidiny daholo le raha manjarinjary jiaby. Fi Abrahama nalaga sisiny. Fa mbola i Abrahama zay nahita ny toetran'ny Lota, nahita ny ratsim-panahin'ny Lota, izy ndraiky mbola namonjy sareo. Ndraindray ravana antsika nefany raha vao olona nanana tsy manjary antsika tsy tiantsika bidibidi. Tsy toetran'olo andeha an-davitra zany. Tsy toetran'olo andeha lavitra ny fanompoan'Andriamanitra zany. Fomba mianara ny ty zavatra natoron'ny tompo anao androany. Na dia olona tiateny Lota i Abrahama mbola namonjy anazy. Io rehefa manotoe-pon'olona ho tonga lavitra. Io loran'ny fandresena io. Tsy hoe rehefa nanao adosona ny nama dia latsaina. Fandana apio izy.
Satria rehefa ny fotoamanao olona hivavaka eto a, ny ampiamono dia efa famonjena ny hafa izy regny. Fa tsy voatery hoe ny ara-materialina ihany. Fotoanao mety mamanome sosokevitra olona. Dia raha teny mpandresy ihany koa ry avana maranantsika anazy, mila mandresy tahotra, mila tsy matahotra, mila vitanao miatrika. Izavatra lazay fa sarotra aminao io, vitanao miatrika. Jerevina ihany ao, nandalo tamina tanàna anankiray Elisa mpaminany sy Gehazi mpanompony. Inona zavatra atao zareo rehefa matetika nandalo teo zareo, misy vehivavy anankiray izay tsy niteraka. Niteny tamin'ny vadiny izy, ndao rozy atsika ozy mba mamorantsika tanàna keto ireto lelan'Andriamanitra reto. Dia nanamboarana zareo trano, namboarana zareo chambre, toeram-bahiny, reo kofa mandalo akezany, ry Elisa sy Gehazi tsy mila mamofa ny saron mety fô, efa amin'ny trano eo fô zareo mivana. Tsy mila mandeha misemiteny ndraiky zareo, tsy mila mandeha mikarletone zareo, fa tonga dia io nanamboaran'ireo trano. Dia raha vao vita iny rehefa nitsodrano Elisa iny raha tianareo taonareo dia hoe niteraka, nahazo zanaka zareo. Nahazo an'iny zanaka iny rehefa teraka ilay zanaka, izy fotoana maty. Maty ilay zanaka. Mivavaka amin'izay nantsona koa Eli, mivavaka. Dia ahoana ny fomba nananganany Eli anazy? Natoro tambony ny faty taky Elisa. Natoro tambony ny faty. Donc zany rehefa ny Elisa tsy matapaty. Ahitokana. Raha misy zavatra tianao atsangana amin'ny fiainanao, tianao resena, anao tompotena mihitsy mila tsy matahotra an'io. Fa manatrika anazy an'io. Fa ho hitanao fa mivoaka mpandraisana. Fa ny zavatra atahoranao tsy ho resinao. Matetika tsy koatra hoe nanan'olo troso mila efandraka tsika. Vonotsika telefonitsika. Midika zay fa tsy ho resinao. Fa hatreo. Vilao fa telefony sy mantsy aloha dia. Izy ka, mbola mikarakara. Dia moemoe tsara no manajo ao tsara. Tsy managalo olo. Ny moemoe tsara. Ho hitanao fô, ilany namomoe izy mandefasanao mesazy kely raha mikarakara alo tatay, mbola anaty fahasahiranana. Hatreny. Raha nangana an'ilay zaza maty Elisa natreny. Fa tsy nomeny lamosina an'ilay fasana. Raha hitantsika tsara angamba fa indrindra fa tsika malagasy misy lolo matapaty, sa tsy marina? Fa fampanafaty ilay mivoaka taloha. Fa misy maty, fa misy raha isan-karazana tahora ohatsy misy faty. Ary faty zany tsy dia tian'olo koa nadoko midevana ananjy ake. Kabaroana olo dia. Fa jereviny ny Elisa, fa raha nianangana olo maty, natoreny tambony. Tain'i Jesosy an'io. Enganinao vitanao hiatrika problema. Engany mba tsy hainao intsony olo morakidy fa hijoja. Hitsangana aritsika isaotran'Andriamanitra. Raha tsapanao fa mba naray afatra avy tamin'ny tompo ianao, raha renao fa mba nahery ianao androany dia nahazo message divine mivavahana foanao rehetra, mangatahana tolo-tsaina sy hery avy amin'ny fanamasina. Asa anatin'ny vavakantsika, tiako raha mba samy mivavakantsika rehetrarehetra, satria natao ho antsika rehetra ity fotoanandroany ity, natao ho anao ny afatra teo hiaraka nandrapeo amin'Andriamanitsika asa anatin'ny vavakao. Raha io misaotra anao zay ny amin'ny fampianarana izay nomenao ny androany. Mangasitraka tompony amin'ny tolo-tsainao, mideranao zay satria mbola nomenao fahendrena, fahalalana, fahatakarana marinao zavatra. Andriamanitra mahiny zavatra rehetra ianao. Tompony tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao. Miantso anao androany Andriamanitra ao, anomenay toe-tsaina vaovao, anomenay fanafana, anomenay fahendrena tompo, mba aizanay manaraka ndraiky zavatra nianarana teto androany. Nomenao anay teto fa voazaha toerana tao anaty tsy misy Abrahama. I Abrahama dia nandefitra, ary Abrahama dia tia manampy ny hafa, na dia ny fahavahana na ny olona nanisy ratsy azy azy. Ary nampianaranao anay koa tompo androany fa mila masazy zay manatrika ny olona misy fa tsy mandoso na miara. Mangataka aminao atompo androany, asino ento ny herinao, atanjao lohalika manemy sy ny tanana zay miravorava. Mivavaka androany Jesosy ahy ho an'ireo vahoaka anao zay tonga eto. Raha tsy mampaninanao dia mampetrao ho fonao ny tananao fa hivavatsika. Miantso tompo ilay famondram-po avy any an-danitra hirotsaka amin'ny tsiraiany.
Nizaniza izy manaraka ty fandarana ty na ny ampeta-ranomasina na eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Miantso atao le fanafana avy amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no miresaka ny hery sy fahefana. Ninona toe-po izay mbola tiany zao tontolo zao manakaranao tsy andresany zao tontolo zao. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany toetra ny diavoly zany. Fa tonono kosa le fo vaovao avy any an-danitra hitoetra ao anatinao. Andriamanitra ny anomenao fo feno fitiavana, fo tia mianja, fo tia manampihafa, fo voavolavola ao anatiny tsy misy. Ny tompo ihany koa anomenao fo tsy atahotra olana fa vita hiatrika olana. Raha eo mivavaka mampanokonao anahy ny Jerova eto, tapako ny ozona rehetra. Ireo zavatra mampavesatra azy, mahatonga azy tsy mety hita mihitsy amin'ny fiarahamonina. Ireo fanaratsy mamaditra azy, manampirodona amin'ny fiainatokantrano. Roako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Satana miala ny olona io ianao zao dia zao. Mivany amin'ny toeram-piasany ao, miala ny fidiram-bola. Mivavaka ho anao ninona eloka vitanao Andriamanitra ny amela ny eloka ao. Ninona faratsiana nataonao mitompo any androany amindra foronao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamono fandraisena amin'izay rehetra ataonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamono toe-po matahotra n'Andriamanitra hitoetra ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamezaka anao androany fahasoavana atonganao anana hevitra tsara ampandrosoana ny fiainanao. Tompo mampahirato ny masom-pananay. Meo anay tompo le fahasoavana ahafahanay miatrika ninona miseho ny fiainanay. Manonona androany tompo teny ho an'izay rehetra miatrika azy. Aoka ho mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy tsangamenatra izy tompo amin'ny zavatra zay anio. Ianao Andriamanitra hikasika ny tokantranon'olona maro. Ianao Jesosy hanova fiainan'olona maro. Anome azy fahasoavana ianao. Anome azy toe-po vaovao ianao. Mba aizany mandefitra tompo manay. Misy saotra tompo. Mankasitraka ny amin'ny fitiavana manay. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai le prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai de prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, tout comme nous, nous avons vu voilà le groupe Isaïa. Tout fait de nous évaporer des faroués. Andros on l'honneur. Arrêtera non tonton. Anurtur vara vara. Arena patapa kanito. Mi alete non ruang tu papa dese na. Tu papa miula na. Tu papa nenofia tanapo. Ameno tulsena. Arakan na tontam ni sori. Revansara katam Samuel sori deuse. Ionam nulle no. Androan ko sudah no aton tu ionam nulle se ufitaina mano. Aton tu ionam nulle se ufaula na. Amisi sosata no mano. Misauda tu. Makasih terkena saya. Amin nama Yesus. Amin. Mazutera sekali. Amen. Minofa na iri noa, minofa na reza hajino. Amen. Amara naftolat sekian,
anatanteraka fanampitsika ho an'Andriamanitra